dia faly miarabantsika rehetra ny kohaino Andreas faly miarantsoa amin'ity andro an'ity izao ny olana rehetra sy ny aretina rehetra no tsabony kohaino Andreas faly miarantsoa entina anasoavana ny fiarahamonina, entina anasoavana ny mpiarabelona rehetra ny fitsaboana ara-panahy izay ataoko. Indro fampahafantarana ho anareo fa misy ny sehatra ara-panahy lehibe izay iarahanao amiko kohaino Andreas faly miarantsoa entina anasoavana sy anandratana ny fiainanao manontolo ary entina anatsarana ny vintanao, entina anatsarana ny fari-piainanao, entina ampandehanana ny varotra sy ny sehatra asa rehetra izay ataonao eo amin'ny fiainana andavanandronao, entina ihany koa hanampiana ireo rehetra izay misehatra ao anatin'ny fitadiavana asa ka mbola mieritreritra ny karakara vatana sy karakara ny fiainany, karakara ny vitany sy tsabony momba azy manontolo ho fanandratana ny fari-piainany sy ho fanandratana ny hasina sy ho fanandratana ny hasina maha olona azy mba hisandratany fiainany mba hananany fahalavorariana ka mba ho tafita amin'izay rehetra tiany atao, mba ho tafita sy ho tody amin'izay tanjona rehetra tiany hiaviana ihany koa izany. Raha ho velarintsika tsirairay izy mety ho hariva ny andro fa ny kohaino Andreas faly miarantsoa, izany hoe ny tenako izany dia mitsabo ny vintana mba entina anasoavana ny tsirairay avy, mikarakara ny olona rehetra tsirairay izay mety ataontsika hoe victime na mosavy ihany koa, manala ny mosavy rehetra izay mety mankarary anao ny kohaino Andreas faly miarantsoa, manala ny mosavy rehetra izay mety mahatonga anao tsy mbola mahita vady mandraka ankehitriny nefa ny taona mandroso ihany, ary mitsabo ihany koa ny fiainanao manontolo mihitsy izany, manala ny mosavy rehetra izay mety mitady handrava ny fanananao dia misehatra amin'ny fanarenana izany ihany koa ny kohaino Andreas faly miarantsoa. Eny tadidio fa ny mpanao ratsy dia maro ary tsy ilaozan'ny olona ratsy eto ambonin'ny tany, raha mbola miaina eto ambonin'ny tany isika dia misy hatrany ny mpisopatra, misy hatrany ny mpamosavy izay mikendry handrava ny fanananao, izay mikendry hanimba ny hoavinao, izay mikendry ny hamotika tanteraka ny fiainanao ka indro ny sehatra ara-panahy lehibe entina hitsaboana ny aretinao satria raha ohatra ka eo am-pandriana ianao amin'izao fotoana ifampiresahantsika eto izao, raha ohatra ka any amin'ny hopitaly ianao amin'izao fotoana iresahantsika izao, raha ohatra ka marary ianao amin'izao fotoana ifampiresahantsika izao dia tsara ny manao ny alanenina rehetra n'aiza n'aiza fa kosa tsarovy fa ny kohaino Andreas faly miarantsoa, ny tenako dia mbola eto hatrany afaka manampy sy mitsabo ny aretinareo tsirairay avy, ny aretina rehetra indrindra fa ireo ahiahianareo rehetra mety ho mosavy dia ento tsaboana aty amiko avokoa fa manao izany ny kohaino Andreas faly miarantsoa. Ny tenako dia misehatra ao anatin'izany famahana ny olana tsirairay izany ary na ny aretina sy ny mosavy rehetra resahako teo aza dia mbola azo lazaina fa olana ihany koa. Misy sarany ny consultation, misy sarany ny fitsaboana sy ny famahana ny olanao, ny fanafody izay ho ampiasaina aminao. Raha lavitra ianao dia afaka atao à distance ny fitsaboana rehetra, eny fa na dia hanampita an-dranomasina lavitra any azy ianao dia azontsika atao tsara izany. Aza adino afaka mifampiantso amin'ny alalan'ny WhatsApp isika
amin'ny lalana appel vidéo amin'ny WhatsApp tsika ao Messenger. Afaka mandefa ny afatra miafina na message privé amiko ihany koa ianareo amin'ny compte Messenger sy ny compte Facebook rehetra izay misy ny sariko rehetra, izay misy ny vidéoko rehetra ihany koa. Dia soavatsara ten'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy, indreo ny laharany taroby ahafahanareo miantso amin'ny vantana, maka rendez-vous azy ho tonga mivantana. Dia iangaviana tompoko lahy sy tompoko vavy ho anareo rehetra izay efa naka rendez-vous mba ho tonga ara-potoana, fa volamena ny fotoana, sarobidy ny fotoana, ary ho fifanajana eo amintsika sy eo amin'ireo rehetra izay efa naka rendez-vous ihany koa. Mankasitraka indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy, ny Cohen Andreas Falmiarantsoa no niaraka taminareo teto. Mankasitraka tompoko.